manolotra ny arahaba tompoko. Raha noharina tamin'ny herinandro izay maimaina kokoa dia iverina indray ny orana amin'ity herinandro ity. Saika amin'ny vangongo any amin'ny ilany andrefana ho an'ny afo voatany ary ny faritra voanatsinanana izay oram-baratra izay amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Tombanana hitatra miandalana manerana amin'ny Madagasikara kosa izay orana izay manomboka amin'ny zoma ho avy izao. Raha mahakasika ny maripana indray dia hisy vidinany kely ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny raha tsy misy fiovana firy kosa ny any amin'ny faritra hafa fa afana sy any evikevoka hatrany. Mety ananika hatramin'ny 4 na 7 degré mihitsy aza maripana ambony indrindra aty amin'ny atitany ny atsimo andrefana Menabe torak'izay ihany koa ny any Betsiboka, Boeny ary ny faritra Sofia. Raha mivinany toetry ny andro ho amin'ny rampitsy maraina jerena amin'ny Antsipiriany dia hisy sisan'orana tandrifindrahona ny aty amin'ny Morotsiraka ny faritra Melaka sy Menabe. Andrahona mety arahana orana tandrifindrahona ihany koa ny any amin'ny manodidina Mahanoro, Vatovavy, Fitovinany ary Morotsiraka ny faritra Atsimo Atsinanana. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na somary ho simbanandrahona kely aza amin'ny voamaraina ho an'ny faritra anatiny. Raha ny tolakandro indray dia saika hivangongo kokoa any amin'ny ilany andrefana sy ny afo voatany ny oram-baratra. Mety arahana na hialoavana tafiotra moa izay ny varatra ihany koa moa hetsakilan'izay dia mbola ao anatin'ny fotoanany tsara izao. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny indrindra Morotsiraka Atsinanana sy Morotsiraka Atsimo nosy torak'izay ihany koa Morotsiraka Avaratra Atsinanana. Mety hisy tandrifindrahona iserana ihany ny manodidina ny Samborano. Raha mivinan'ny maripana dia eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 24 degré maripana ambony indrindra ho an'ny afo voatany, 12 ka hatramin'ny 13 degré kosa Morotsiraka Atsinanana ary saika eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 13 degré ny any amin'ny Morotsiraka andrefana. Atazantsika amin'izao fa mety ananika hatramin'ny 13 na 17 degré mihitsy aza indraindray maripana ambony indrindra any Beroro torak'izay ihany koa ny any Maheva Tanàna, Mahajanga ary Antsohihy. Raha mivinany toetry ny andro ny alarobia kosa indray dia azo orana hatrany ny aty amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Mety ahisitraka izay ihany koa moa ny afo voatany. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny, mety hisy tandrifindrahona iserana ihany efa mahazatra moa izay any amin'ny manodidina ny Samborano. Mivinan'ny maripana tsy dia misy fiovana firy raha noharina ny talata fa eo amin'ny 30 degré eo foana maripana ambony indrindra aty amin'ny atitany atsimo andrefana Menabe, ny any amin'ny faritra Betsiboka, Boeny ary Sofia. Eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny Morotsiraka Atsinanana eo anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Andao faranana ny vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy ary izay dia saika azo orana hatrany ny aty amin'ny ilany andrefana hitatra aty amin'ny afo voatany. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa any amin'ny manodidina Samborano iny no mety hisy orana tandrifindrahona mety rahankotroka indraindray. Tsara foana manamarika fa amin'ny zoma ho any no mety hanerana Madagasikara ny oram-baratra. Raha mivinan'ny maripana dia eo amin'ny 30 degré eo foana aloha maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra Avaratra andrefana sy ny atitany ny faritra Atsimo andrefana. Ho an'ny afo voatany kosa dia eo amin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra. Morotsiraka Atsinanana tsy dia misy fiovana firy fa saika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 13 degré izay maripana ambony indrindra izay. Dia izay indray vinany toetry ny androntsika tanatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy eto Madagasikara dia mirary herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.